Palalam-baovao mahakasika ny fampianarana no iverenantsika. Ny farana omaly ny fampianarana 12 telo 12 ho an'ny sekolim-panjakana ambaratonga fototra saika efa namarana ny fandaharam-potoany avokoa araka izany ireo mpianatra vao ndroso tamin'ny fialan-tsasatra indrindra ireo mpianatra izay anala ny fanadinam-panjakana CEBE hitantaratra izany teo anivon'ny EPP Betsabeoririka. Miisa 320 ireo mpianatra avy eto anivon'ny EPP Beoririka hiatrika ny fanadinana CEBE amin'ny faha 11 ny volana Jolay ho avy izao. Vita ara-potoana avokoa ny fandaharam-potoana sy ny famerenan-desina faobe na dia misy an'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra aza ny tsy mbola na lohara-dalàna ny latsakemboka entina andaovana ny graman'ny firamina. Efa vonona dia vonona mihitsy ny rehefa nisy daholo ny examen blanc zany ny telony sesy nataon'ny école ny ray dia nataony zato ny ray ary nataony sisy koa ny fahatelo miaraka amin'ny ASEM. Sahirana ny aman-dreny eo amin'ny fandoavana ara-bolana sekoly dia mila mampimaladiany meloa satria na amin'ny fotoana ohatran'izao sao dia mbola nisy ny aman-dreny any tsy naloha mbola misy tsy naloha ohatra hoe 10,000 amin'ny ampaham-cotisation. Ankoatra ny tsy fandaovana ara-potoana latsakemboka ho an'ny firama dia isan'olana sedray mpianatra ihany koa ny tsy fampiana ra-tsakafo. Tamin'ny taom-pianarana 12 soarivo 13 soarivo ity ary dia nanome goûter isan-kerinandro mpianatra ny orinasa Timy izay mankalaza ny 10 taonany amin'ny taona ity. Teo ihany koa ny fanomezana cours de soutien maimaim-poana ho an'ireo candidat amin'ny CEBE. Omaly ary dia nisy ny fizarana fitaovam-pianarana entin'izy ireo miatrika ny fanadinana CEBE ary omena valisoa ireo mpianatra mendrika. Afaka fanadinana ohatra ny hoentina mena valisoa izy hoentina mandeha ny toerana fitsangatsanganana ho an'ny ankizy. Io koa ho an'ny ankizy izay voalohany dia etoanay ny saram-pianarana, tsy saram-pianarana mantsy fa saram-pisoratana anarana ho an'ny ankizy izany amin'ny fotoam-pianarana manaraka amin'ny izy hiditra amin'ny CG izay safidiny izany. Dia farany ny fitaovam-pianarana koa ho amin'ny fotoam-pianarana manaraka ny tohana daholo. Omaly dia nisy ihany koa ny fanolorana solosaina eta sekoly miasa sy goûter lehibe ho an'ny mpianatra rehetra. Rapitso Alahady moa no mikasa hizara ny taratasy fiantsoana na ny convocation amin'ireo mpianatra ny sekoly.